Aminao midika inona ny fahamaroan'ny kandida hilatsaka ho vidiana ho filohan'ny pirenena? Io no fanontaniana napetraky ny agence Capsule sy ny Cool TV FM tamin'ny olom-pirenena miisa 700 teto Andrenivohitra ny 7 hatramin'ny 13 Aogositra lasa teo. 820,000 olona ireo no nilaza fa samy te hitarika daholo ireo kandida. 20,000 nilaza fa tsy mbola mipetraka eto amintsika ny demokrasia. 30,000 nilaza fa betsaka ny olona te hampandroso any Madagasikara. Mampanjaka ny fimarona antokona ny multipartisme Madagasikara raha nambara ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana ka rariny ny hamaroany ireo kandidata hilatsaka ho vidiana. Lôjika ilay izy satria tsika ao anatin'ilay hoe multipartisme. Raha ny valan'ilay fanadihadiana zao dia hoe vitsy kely zany ny fomba fijerin'ny olom-pirenena hoe vitsy ny malagasy ny tena ampandroso marina ny Madagasikara satria ny fijerin'ny olom-pirenena zany amin'izao dia samy te hieboebo sy te hiteratera sisio fotsiny ilay mirotsaka kandida. Mety hoe fiketrehana korontana na zavatra hafa ny antony tena nilatsahany. Mila faharitana kosa raha nambara ny mpitarika fiarahamonim-pirenena ny lalana heverin'izy ireo hitarihana ny firenena sy ny fandrosoana mety ho aterany na tsia. Mitony zany samy te hitarika daholo, fa hitarika hoaiza, hitarika anao inona, any le fanontaniana manko. Moa ve fifandimbiasana amin'ny fifehezana olom-pirenena ve ny fihazakazahana hilatsaka ho kandida sa tena hoe hanova zavatra marina any zany le fanontaniana mipetraka zany. Zany zany midika hoe tsy matoky mpanao politika intsony malagasy, tsy mipetraka intsony zany le fahafahan'le mpanao politika zany mampiseho fa zareo dia tena hoe sokajin'olona anankiray zany tena mieritreritra ny firenena, mieritreritra ny vahoaka malagasy ary tsy mampiseho an'izay dikan'izay zany tsy hitan'le vahoaka malagasy izay nanaovana fanadihadiana taratra zany izay fahafahana mametraka fitokisana amin'izao zay zany. Ankoatr'izay, takina ny hananan'ireo kandida ho filohan'ny pirenena viana mpampandrosoana matotra raha ny fanazavana hatrany ary izay tena ho tanterana no tokony hambarany vahoaka fa tsy izay efa mpanantenana tsy ho tanteraka akory.